Tongotra ny arahaba tompoko saika mbola hita taratra ny tsiko ny varatra azy morontsiraka tsinana nosy vokatra izany dia mety mbola azo orana somary miatoato mandritra ny tontolo andro ny ilany atsinana ny Madagasikara. Araka rehefa mahazatra rehefa ny tsiko ny alizay no mamaritra ny toetry ny andro dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny ilany atsinana ny avoatan sy aloatra mangoro ny erikerika manify eny atsefatsefany eny moa tsy ferana mihitsy. Ny faritra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny ary mety hitoetra ny zavona amin'ny ilany andrefa ny avoatany. Raha ny sabotsy kosa indray dia hisy fikorontanana andalo ao amin'ny faritra atsimo nosy ao ka miandrandra orana tandrifindrahona rankotroka indraindray ny aty amin'ny tapany atsimo ny Madagasikara. Amin'ny faritra hafa maina be mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny fa noho ny hafanana izay misy dia heverina andrahona mety arahana tandrifindrahona ho an'ny avoatany. Raha ny alahady dia any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovonany ary atsimo atsinanana sisa no tena iantefan'izay fikorontanana izay fa ny faritra hafa kosa tombanana ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Any amin'ny lahady any izany vao tena misongadina kokoa ny fiakaran'ny maripana saika manerana amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Andao jerena amin'ny antsipiriany ary avina ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Araka nefa natsidika teo moa dia anorana somary miatoato morontsiraka atsinana nosy iray manontolo andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny ilany atsinana ny avoatany sy aloatra mangoro mety arahana erikerika manify eny atsefatsefany eny. Ny faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingabe masoandro aorian'ny zavona na zavotany vao maraina amin'ny faritra sasany amin'ny ilany andrefa ny avoatany. Raha ny tolakandro indray dia somary mbola malomaloka hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny morontsiraka atsinanana iray manontolo mety arahana erikerika manify na orana malefaka izany indraindray. Amin'ny faritra hafa dia saika maina be mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hisy tandrifindrahona iserana ihany any amin'ny manodidina ny tendrombohitra Ankaratra. Raha mahakasika ny maripana indray mananika hatramin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra any Mahajanga, eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny sabotsy kosa indray dia mety ahazorana tandrifindrahona rankotroka indraindray ny aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Noho ny hafanana izay misy dia heverina andrahona mety arahana tandrifindrahona ho an'ny avoatany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety holalovana orana malefaka ny morontsiraka ny faritra avoany atsinana ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 4 degré hatrany any Mahajanga ary eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 degré ho an'ny faritra anatiny. Tafidina hatramin'ny 10 degré kosa ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alahady ary izay dia somary mikisaka kely aty amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovonany ary atsimo atsinanana ilay fikorontanana any zany no mety azo orana tandrifindrahona. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia heverina andrahona ny avoatany. Raha mahakasika ny maripana dia mananika hatramin'ny 3 degré hatrany aloha ny any amin'iny faritra Ivoeny iny, eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Misy fidinany kely ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany mety ho tafidina hatramin'ny 7 degré mihitsy ary izany any Vakinankaratra. Dia izay indray vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Manefy taonanao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.